ho aminareo ane ry havana malala ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miaraba ny sampana sekolelady manerana n'izao tontolo izao, ary miaraba ny sampana sekolelady eto amin'ny fitandremana Atsimo Mahamasina no ity Alahady natokana hitrotrona mibavaka anareo ity, ary dia ny fiadanan'ny tompo aneo amintsika fiangonana iray manontolo. Amin'ny teny ity ry havana satria lahady ny sekoly Alahady dia hiezaka hitory-teny amin'ny takatry ny ankizy. Azoko atao sa tsy azo? Azo a? Ie, dia mba ho raisitsika amin'ny fifaliana zany izay tory-teny eo fa inoko fanahy lehibe aza mba azo aim-panahy avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny filazantsara araka ny lioka ry havana, filazantsara araka ny lioka toko 10. Ny lioka toko 10 ka ny andininy 220 no vatsim-panahy ho atsika. Ny lioka toko 10 andininy 220. Ndao hoe mba iriko ianareo amaky an'izany, indrindra fa ny tanora sy ny ankizy manao hoe ary tamin'izany ora izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesoa ka nanao hoe mideranao aho raiko tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao ny endry sy ny manatsaina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika, eny raiko fa izany no sitrakao. Amen. Jesoa moa ry havana no miteny eto, naniraka ny 70 lahy mba hitory ny vaovao mahafaly. Tory ny vaovao mahafaly, vaovao mampanina hoe samy hoe mba miaraka amin'ny faly hoe mba maneho endrika faly zalefa isa zay tsy mampiseho ny nifiny. Raha tsy manana nify tsony moa dia ie faly ohatr'izany Jesoa, faly fa mbola mihoatra noho izany ary, mbola mihoatra noho izany ary. Rehefa mahazo zavatra sarobiditsika dia faly ihany koa. Dia izao ry havana, tantara anankiray sy anatra vitsivitsy no andeha hifampahirezantsika amin'ity anio ity. Ny voalohany indrindra, ny afatra voalohany indrindra ho raisitsika dia izao hoe tadiavo ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana hoe? Ahoana tsara hoe? Ahoana tsara hoe? Tadiavo ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny Mateo toko 9 nandininy 7:30 dia misy hoe fakatsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anareo zany rehetra zany. Dia katsaho ny fahamarinana, natao tao 10 minitra raha teo zay tsy nifampiresaka izay mianadahy sy ny mpampianatra sekoly Alahady. Katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Tantara anankiray zanako malala no andeha ho tantaraina amintsika. Tany Angletera, maromaro koa tany ny faritra Ekosy no niseho ny tantara. Tovolahy roa lahy any ambanivohitra izy roa lahy milalao, izy roa lahy dia variana milalao, dia nandeha very tany anaty ala, anaty alana Japon tany, very tany izy roa, nandeha very tomany amin'izay tsy hita ny lalana, kaiza ny lalana, tsy hita. Rehefa nitomany teo izy fa kivy izy roa lahy, ino nisy dadabe anankiray, tsy dadabe Noely io izy dadabe anankiray mifanena taminy, ino ny problema nareo ry zanako, very zay dadabe tsy hitanay ny lalana, ahoana no atao? Dia ozy dadabe zao zako anaka efa antitra ka zay azoko anampiana nareo ihany no ataoko ka andao anaraka. Hoy izy ry dadabe andao fotsiny ho anaraka dia nety ny dadabe izy roa lahy. Rehefa nety ny dadabe izy akory ny agagany fa nahita trano fipetrahan'ny mpanjaka, chateau. Ary eo amin'io chateau io dia trano avo be, nezinezina be, dia misy fiangonana eo, misy fiangonana tsara tarehy koa eo amin'ilay trano. Ao zany ilay mpanjaka no mivavaka.
fa le mpanjaka io a efa tsy aotsony le mpanjaka io efa tsy aotsony dia ozy dadabe hoe aiza ny tianareo roa lahy hijanona ry anaty ala sapin sa ho ato amin'ity trano tsara tare ty dia sady afaka mivavaka ao amin'io trano fiangonan'io fa za kosa karakara ny sakafonareo dia ahita fifaliana sy fiadanana ianareo roa lahy ry sekoly lahy malala ohatra zany koa sika misy fotoantsika very misy fotoantsika tsy mahita lalana ale fa misaotra an' Jesosy Kristy isika misaotra an' Jesosy Kristy isika fa mitarika atsika izy ahita ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy ho an'ny ankizy ihany fa ho an'ny olon-dehibe koa ny rana le fitopolo lahy mba hitory ny fanjakan'Andriamanitra sika rehetra na ny sekoly alahady na ny olon-dehibe dia tian'Andriamanitra hiadana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona rehetra tsisy mahitany zany satao zany fa dadabe ny nahita n'ilay satao dia nitondra n'ilay ankizy madinika ao anatin'ilay trano tsara tale dia nahita fiadana taty aoriana moa ry havana hitan'ny ray aman-dreniny ihany reto zaza ireto dia natsona le ray aman-dreniny dia lasa mipetraka tao amin'ilay satao tsara tarezy menakavy hikarakara n'ilay satao tian'Andriamanitra hipetraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra rahatrizay sika fa Jesosy dia manomana antsika ny fisainana mandrakizay inona tsara vola izy tadiavony inona tadiavo ny fanjakan'Andriamanitra fa ny faharoa ry havana dia izao mahafaly an'i Jesosy rehefa mahita ny fanjakan'Andriamanitra isika maninona tsara hoe ny fahitantsika ny fanjakan'Andriamanitra dia mahafaly an'i Jesosy ary tamin'izany oro zany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy ka nanao hoe miderana aho raika eo tompony lanitra sy ny tany mahafaly an'i Jesosy rehefa mahita ny fanjakan'Andriamanitra isika so heverinareo fa tsy faly ary Jesosy mahita tsika kristianina be dehibe zo tonga ty atsimo mahamasina tsy pastera ihany ny faly a ianao koa ve mba faly mba faly sa tsy faly faly dia zava-dehibe zany ny anjarantsika ry havana dia mitaona ny olona mba hita fifaliana tahaka an'i Jesosy Kristy mba hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra rehefa mahita an'i Jesosy Kristy isika dia feno fifaliana donc hijery soatra masina indray tsika ny Luka toko 5:10 eo akaiky eo ihany Luka toko 5:10 ny andininy fahasivy sy ny fahafolo onandray reny lazainy ao hoe ao tanareo Luka toko 5:10 andiny fahasivy fahafolo anaran'ny tompo manao hoe ary raha hitan'iny dia namoro ny vehivavy sakaizany sy namany izy ka nanao hoe avy ara-mifaly amiko fa efa hitako ny faratsakely izay very fanoarany amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany ry havana le tantara moa zany dia ohatra zao lasaina ve le tantara ahoana atao le tantara atao zao le tantara nanao fanoarana Jesosy dia nandeha very zany ny ondry anankiray tsy hita zay nalehan'le ondry anankiray tsy hita zay nalehany lalao tany izy dia nandeha tany izy dia tsy hita zay nandanan'le anankiray pelipelika lasa nandeha tany izy dia ina nataon'le mpiandry an'le ondry najanony teo le 7:70 fa lasa izy nakaiza mitady an'le anankiray ohatra zany koa Jesosy ary rehefa hita n'le ondry anankiray dia nitrotrony dia faly ery Jesosy mahita an'izany fa tsy zany ihany fa tantara anankiray faharoa ihany koa ao amin'ny Luka toko 5:10 dia nisy vehivavy anankiray manana farantsakely 10 namafa-mafatrany tao angamba izy nalalao tao tsy hita tapoka tao mipitika le vola tsy hita le vola tik tonga dia niparitaka tsy hita nlandeny ambany fandriana any zany le vola tsy hita ny avana dia lasa izy namafa-trano izy nitady an'le vola voafafany tolony trano voafafany ny avarany nanina izy
hita an'le farantsaka kely akory ny hafaliany fa hita an'le izy hitany faly fa mihoatra lavitra noho ny sy faliana nylay olona very farantsakely ka nahita an'le farantsakely mihoatra lavitra noho ny fahitany an'ilay mpiandry ondry an'le ondry anankiray very mihoatra lavitra noho izany no sy faliany Jesosy Kristy mahita atsika tsy very intsony fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana fanana fiainana mandrakizay dia Jesosy faly satria tsika tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isy atao batisa zao rehefa avy eo be dia be misy teloporo mahery tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ianao koa tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy faly ianao faly pastera koa faly dada sy neny koa faly dia mirary saotsika rehetra ry havana raha fitinina zay afatra izay dia tsotra ry havana mahafaly an' Jesosy Kristy ny fahitantsika ny fanjakan'Andriamanitra ka tadiavo aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia mba ho faly ho feno ny fifaliantsika ho an'Andriamanitra hery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany amen.